Tompoko vavy izy tompoko lahajaina tonga tsy miarahaba honina mantezitra koa tsy sanatria tezitra izay tonga eto noho izany dia tsy maintsy miarahaba tompoko lahy, miarahaba tompoko vavy. Samia ho tahin'Andriamanitra daholo ary ho rakofa ny fahasoavany, ny fitiavany ary ny fiadanany. Arabena ihany koa nahatratra ny taona vaovao 2024 isika rehetrarehetra ampitiavana feno anolorako izany fiarabana zany ho antsika rehetra mpanaraka an'ity chaîne ity. Ny ato anatin'ity chaîne ity moa dia tsy miova fa mizara ny zava-misy sy mizara ireo rehetra mandalo ary ireo rehetra misongadina ao a Madagasikara malala nosy tanindrazana. Mialohany hirisoantsika amin'ny filazana ny zava-misy moa dia abonné vetivety alohan'ny chaîne antsika ary entanina ihany koa ianareo rehetra mba hanao j'aime ny video sy hametraka ny commentaire ihany koa. Ndeha ary hidirantsika vetivety aloha izany fanaovana abonnement izany mialohany hirisoantsika amin'ny ventin-dresaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Tsy maintsy nanolotra aniny fiarabana iny moa izahay ry tompoko vavy sy tompoko lahy mba hanaporofona fa tsy namantezitra izahay ary tsy namany sosotra ihany koa. Rehefa vita ny fiarabana dia mandimandina ny molotra hiresaka ny zavatra manaraka. Any amin'iny renivohitra ny faritra Sofia iny no holazaintsika voalohany ato anatin'ity video ity. Izany renivohitra ny faritra Sofia izany moa dia mazava ho azy fa Antsohihy Jamala narongony 900 kilo no nodorana tany amin'iny renivohitra ny faritra Sofia iny. Iaraha mahafantatra ary iaraha mahay fa mitarika ireo hirona amin'ny zavatra maloto sy hanao asa ratsy toy ny halatromby ditra amin'ny famotehana volo toy ny fanaony ireo ampondra, ny fandraisana sy fidorohana ny zava-mahadomelona fa indrindraindrindra ny Jamala narongony. Tsy ampianarina isika izany fa iaraha mahay sy iaraha mahalala koa satria miresaka an'izany renivohitra ny faritra Sofia izany isika miady amin'ny fiparitahany izany ny gendarmeria izay tarihin'ny kapiteny Hery komandin'ny voditopakitra Antsohihy. Rongony 900 kilo no tratra ary nidorana teo anatrehan'ny solotena ampanjakana sy ny solotenan'ny olomboafidy tao amin'ny farany gara ny androny iny 1 Desambra 2024 iny ny tao Antsohihy renivohitra ny faritra Sofia. Nambarany izy ireo mazava fa ny tanjona dia hiainan'ny vahoaka ampilaminana fa indrindraindrindra tamin'iny fiatrehana ny fety ny taom-baovao iny. Teny ankianja ny gendarmeria tao amin'ny voditopakitra Antsohihy nanaramasony manodidina mba tsy hisy any fanararaotana na foaram-pefy nandritra ny iny fety iny raha araka ny fanazavana. Hita taratra amin'izao zava-misy any Antsohihy zao dia araka izay matimatesany ireo gendarmeria dia ny hoe namana tokoa ny zandary ary raha araka izay hentsika isanandro dia namantsika ny zandary ary eo ankilantsika sy ankaikitsika hatrany izy ireo mba hitandro ny filaminana. Isaorana manokana izy ireo manao ny aintso zavatra mitandro ny filaminana ary manompo ny tanindrazana ihany koa. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay ry tompoko vavy sy tompoko lahy dia ndeha ary sika hilazany zavatra hafa indray. Ity manaraka izay ho resantsika ity moa dia anisan'ny nampametra-panotaninan'ny malagasy maro izay mpanara-baovao ny hoe ahoana raha mba mihatra eto a Madagasikara izao lalàna izao hoy ireo izay nametra-panotanina. Izy ity moa dia resaka ny hoe tsy azo ifohana sigara ny toerana be olona, voarara ny ifohana sigara eny amin'ny toerana fifamezivezen'ny olona manomboka ny taona vaovao izao any Milao. Napetaky ny komina ity fitsipoka ity ary efa misy toerana voatokana mihitsy ho an ireo izay mpifoka sigara ary izay mandika izany dia mandoa lamandy 700 hatramin'ny 700 euro. Izany moa ny fitsipoka napetaky ny komina manomboka ny taona vaovao izao any Milan ny hoe tsy azo ifohana sigara ny toerana be olona. Nampametra-panotaninan'ny maro io raha vantany voanivoaka tao anatin'ny tambanjotra antserasera asa mba onare raha mihatra ito a Madagasikara ity fitsipoka ity hoy ireo izay nametraky ny fanontaniana. Rehefa voalazantsika ihany koa ny mikasika an'izay ry tompoko vavy sy tompoko lahy ndeha ary sika hiresaka ny manaraka izay tsara ho fantatra sy manaraka izay tokony ho lazaina.
Ity manaraka izay asiantsika resaka ity moa dia resaka doro-tanety ary izaho dia mampiatsiaha ny olom-pirenena rehetra fa izay mandoro tanety dia mandoro tanindrazana ary izay mandoro ala dia mandoro fananana. Tsy vitany izay mandoro fananana izay ihany fa tsy mitsinjo ny taranaka amampara ary mitovy amin'ny mamono tena ihany koa. Miha mahazo vahana ny doro-tanety 50 hatramin'ny 1 hetsy hektara no alamay nanomboka ny fiatombohan'ny volana aogositra lasa teo. Miha mahazo vahana arak'izany ny doro-tanety ankehitriny maro tamin'ny ireo toerana harovana no tratrany izany doro-tanety izany kanefa miteraka olana amin'ny tontolo iainana. Izany no zava-misy raha araka ny vaovao izay nivoaka nohon' izany dia mandefa afatra miantefa amin'ny vahoaka malagasy izay ato anatin'ity chaîne ity. Ry vahoaka malagasy mpiray tanindrazana, fadio ny mandoro ala, fadio ny mandoro tanety, fa ny ala dia loharano, fa ny ala dia anisan'ny fotom-piainana iainan'ny zanak'olombelona eto ambonin'ny tany. Nohon' izany dia arovo mafy ny ala, arovo ny tontolo iainana. Fa isika rehetra dia tsy misy afaka iaina raha tsy misy ny natiora. Rehefa voaresaka antsika ihany koa ny mikasika an'iny doro-tanety sy doro-ala iny, ndeha resika hilaza kely ity afatra izay nomeny Paolo Emilio Raholinarivo ity ny androany maraina. Toy izao moa ny hafatra izay nambarany ny tao anatin'ny kaontiny: aza mahatsiaro ny lasa na misaina ny taloha, indro izaho efa hanao zava-baovao, koa ankehitriny dia efa miposaka izany. Tsy ahalala izany va ianareo? Isaia 7:7 ka hatramin'ny 7:10 manaova fety sambatra daholo, hoy ny hafatra avy any amin'ny Paolo Emilio Raholinarivo. Etsy ankilan'izany ihany koa dia tsy latsa-danja Ilalatiana Rakotondrazafy nandefa hafatra ho an'ny malagasy mpiray tanindrazana aminy: samia ho tahin'Andriamanitra daholo, ho rakofa ny fahasoavany, ny fitiavany ary ny fiadanany. Arabaina nahatratra ny taona vaovao 2024 isika jiaby, ampitiavana fenino iarabako ianareo rehetra, hoy hafatry ny Ilalatiana Rakotondrazafy. Zay moa ny mikasika ny hafatra avy any amin'ny Paolo Raholinarivo sy ny hafatra avy any amin'ny Ilalatiana Rakotondrazafy. Voaresaka antsika moa ny mikasika ny Paolo Emilio sy Ilalatiana Rakotondrazafy iny, ny hamaramparana antsika tanteraka ny filazana ny zava-misy ato anatin'ity video anankiray ity dia ireto sary hitantsika ireto. Izy reto moa dia mahabo any amorontsiraka any avaratry ny Tamatavy, morontsiraka antsinanan'ny Madagasikara, toerana anisan'ny kanto izy ity ary ny tena mampiavaka azy dia ny tora-pasika tsara tarehy. Manintona ny mpizahatany ihany koa anefa izy ity. Tsy doka aho ary tsy hanatsara be fahatany fa tentokana angamba no mafy any ity toerana ity dia tsy misy afa-tsy hoe mafinaritra ka tena mafinaritra tokoa. Raha sendra manampitaona relahy dia mba manasa anareo hitsidika any ity toerana ity fa tena mafinaritra araka izay voalazako teo. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia ankasitrahana ianareo na vitany hen'ny video hatramin'ny farany ary mbola entanina foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misisisy tsy mijanona tsy ankiato. Zay fa tsy halaveny ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.